inona zany mba nahataitaitranao tao mitondranay sakafo aty? Fitiava-pivady aman-janaka daholo zany reniny. Zangy hatramin'izay 10 taona vaditsikesana zay tsy mbola nisy natakaloko anao zany. Ay, inao koa rainy dia miseho romantika eo. Tena marina zany. Sady ny andro zao Saint-Valentin dia mba miaraka amin'ny sakafo kely tsika telo miaraka. Dia Saint-Valentin ve dia inona ny atao mamitiana aty? Lainga an'izany reneny fa olona fetsifetsy fotsiny fa misy zavatra. Inona hoa elahy aloha fa nikaritany lahy jerena. Jereo izay hoan'lahy ao fotsiny. Nareo fetsifetsy fotsiny nareo te hanafina zavatra fotsiny dia ny olona mody tambatambazonareo misakafo aty eo. Fa inona ny tia mamitiana teneniny? Fahitan'ny neny hoa tamin'izay ilay mividy orijiana teriny dia nisy... Tsy azoko maninona izy ny raranao tsy teny fa avelo kosa izy mba haneho ny heviny. Androtsika sinao androany fa izy pekita fotsiny dia izy kalamo aloha. Saint-Valentin aty fa tsy fivorim-pianakaviana e. Dia ahoana kiseria? Efa ela mihitsy izay tsika sy ndeha tsy nanao Saint-Valentin. Aloha mbola ina mamitapitaka vady aman-drano zaho ary. Ianao ary zandy aloha ny masto aloha ny elahy. Hoano aloha mipija dia rehefa any an-tanàna indray fampiantso e. Fa maninona raha izy ny tsy avelanao teny mihitsy mba manankambarana iny kivy. Efa ampianarina foana ny ankeza reny rehefa eo am-pisakafanana dia ny palaposy pleine manjiro aloha vokisako be androany. Fa tena mora kosa aloha ilay sakafo atao amina restaurant chéri a. Za aloha tena matoko ny fitiavanao mihitsy raha izao sakafo toloranao amiko izao e. Talahy zany zanjy mamanisany ary matoko ny fitiavako dia landray ve ny tsy atoko ny fitiavako azy. Raina zany tianareo zany io. Nanaka aloha na zana zany tsy mazava. Ao fa mazavazava daholo e. Tsisy miafina. Sangereny tena mbola piso be aminao mihitsy ny hatramin'izao. Tsy tia mamasosy zany any, tsy tia sipakely zany afanjy any ananina babo foko hatramin'izao. Indray ary ianareo entinay ato amin'ny restaurant Chéri. Ny Chéri dia resto vaovao be vonisokatra voatsela eto Antsahamanitra eto. Ary amin'izao akatoko ny Saint-Valentin zao dia manana menu spécial ho an'ireo mpifankatia ry zareo. Misy karazany anankiroa ilay tolotra, na ianareo roa kely misafidy ny entrée, plat, dessert. Ny résistance afaka misafidy amin'ny resaka vanantsaretsy. Na ianao misafidy an'ity pizza be matsiro be an'ny Chéri ity miaraka amin'ity milkshake ity. Samy amin'ny vidiny 35 000 ariary daholo ireo ka anareo roa kely ary nisafidy. Amin'ny restoran'ny Chéri moa dia misy ihany koa ny menu à la carte, ny plat du jour. Ka anjaranao sisa ny mandinika sy mieritreritra izay tokony ahavoky ny kibonao. Ny sakafo tsara, toerana milamina, ny fandraisana mahafinaritra. Ka miandranao ary ny Chéri sy ny ekipany eo Antsahamanitra eo. Misy fidirana iray ihany koa avy ary ambony ho anareo avy any ambony. Attention a, fa ny parking tsy hisy atahoranareo fa tena malalaka soma tsara mihitsy. Ka dia tongava maro ary misakafo sy manao Saint-Valentin ato amin'ny restaurant Chéri Antsahamanitra.